Aleluia, tsara ny andriamantsika, miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy ary manona fiadanan'i Jesosy Kristy ho amin'ny isa-tokantrano amin'izao fotoana izao. Tonga soa ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ianao ary isaorantsika lehibe Andriamanitra satria safidy asa ianao indray izy eto androany hiaraka hivavaka ihany ten'Andriamanitra ary tena hoe ifandray amin'Andriamanitra tsika eto androany dia tena tombontsoa lehibe zany isaorantsika Andriamanitra. Tena tany anatin'ny olona maro be tsika sianao safidiny androany avetsika aminazy voninahitra ny hihaja ny tera satria mendrika anazy zany ankalazaintsika izy satria tsara loatra izy ary isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay mame fitokisana fanamitombo mivelatra mame sehatra tahaka izao dia mankasitraka indrindra tompoko ary tsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao terina amintsika amin'ny fisaorana sy fankasitrahana ary hotahin'Andriamanitra ny antsika amin'ny teny amin'ny vavaka sy izay rehetra atao eto dia tena hotahin'Andriamanitra tsika tsisy horaraka amin'ny tany zany zavatra ataontsika fa amin'ny fotoanany dia Andriamanitra manatanteraka an'izany raha mino tsika dia hita amin'ny voninahitran'Andriamanitra ary manasa antsika rehetra anaparitaka ny filazantsara amin'ny alalan'ny partazy izay ataontsika sianao dia hotanterantsika zany amezantsika voninahitra an'Andriamanitra mba hielo filazantsara amin'ny alalan'ny tambazotra tahaka izao mety tsy afaka mandeha tsika fa ndao tanterantsika zany amin'ny alalan'ny partazy izay ataontsika sianao manova ihany koa commentaire manova ihany koa réaction mba ho hitandreny namanao reny dia hiainy vavaka izy ifandray amin'Andriamanitra izy hivavaka izy hiainy tenin'Andriamanitra izy ao anatin'izany dia mino fa andray fahasoavana ihany koa izy ao anatin'izany maretatra amin'ny farany anao zava-tsoa amin'ny fiainantsika sianao eto Andriamanitra. Ndao tsika amin'izao fotoana izao arany hivavaka saotra an'Andriamanitra tsika satria ny fotoana tahaka izao dia hoe tsy kisendrasendra na hoe fahazarantsika fotsiny fa Andriamanitra mbola nisafidy atsika sianao tahaka izao tiantsika hafana hatrany hatrany tiantsika hifandray aminazy hatrany hatrany dia nomeny izao fotoana izao ka mendrika izy raha isaorantsika amin'ny zavatra rehetra mihitsy dia isaorantsika Andriamanitra ary angataka ny fanahy masintsika satria tsika tsy mahefa nininina raha tsisy ny fanahy masina dia izy ny asa izy ny taridalana eto androany ary fonantsika satria tsy mendrika na dia ray aza ozy izy ny ten'Andriamanitra dia tsisy marina mandainga tsika raha marina ary mampandainga azy ihany koa tsika dia fontsika satria mbola meny tombontsoa tsika afaka manantona anazy mbola velinaintsika afaka manantona anazy lazao aminazy fa izy vonina mindra fo vonina mela tsika sianao hatrany hatrany ary anapaka amin'ny blocage sy ny sakana ety ihany koa tsika izay mampatonga atsika tsy mifantoka mampatonga atsika hoe tsy teo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mampatonga hoe misy hevitra tsy ahitantsika an'Andriamanitra dia tapahantsika zany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy alohan'izany dia andaontsika mamaky ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa hita ny famindrapon'i Jehovah tsy nahalandritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa-maraina izany lehibe fahamarinanao Jehovah no anjarako ho ifanaiko ka dia natena azy aho tsara Jehovah amin'izay manatena azy dia amin'ny olona izay mitady azy amen. Ny vonintsika sianao eto androany mitady an'Andriamanitra tsara ozy izy Jehovah amin'izay manatena azy dia amin'izay mitady azy famindrapon'Andriamanitra mbola tsy nahalandritra antsika sianao mendrika ve izy nisaorana eto androany asandrato ary feo antsika tompoko raha amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotranao izay Andriamanitra ary midera mame voninahitra ny anaranao menao tombontsoa izay amin'izao fotoana izao afaka manantona anao Andriamanitra dia misaotranao izay toy izao izay Andriamanitra dia no famindraponao zany mbola tsy nahalandritra anay fa mbola mampijoro anay tahaka izao Andriamanitra dia mifamindraponao fahasoavanao misaotranao izay ianao nitsangana ianao Andriamanitra tena hoe nanatrika ny tontolo andronay nanatrika ny androm-piainanay matoa izay mbola tahaka izao dia misaotra ny fanatrehanao Andriamanitra satria teny amin'ny toerana rehetra izay nalehanay ianao Andriamanitra niaro anay ianao namatsy anay ianao nitanay ianao nanome conseil anay ianao tamin'ny zavatra rehetra Andriamanitra dia misaotranao izay fitondranao fitantananao Andriamanitra dia isaoranay zany fotoana tahaka izao satria tsy avy aminay zany fa avy aminao Andriamanitra ianao namorona an'izao fotoana izao ianao manatanteraka an'izao
am'izao fotoana izao dia soranay lehibe anao zany Andriamanitra. Misaotra anao zay amin'ny zavatra rehetra satria zany sitraponao ao amin'ny Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia tongeto izay amin'izao fotoana izao tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay, tsy amin'ny fahalalànay, tsy amin'ny fahaizanay, fa eto izay dia mbola mangataka ny fanahy masonao, miantso ny hery ny fanahy masonao izay rotsaka aminay tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Arotsay aminay tsiraray avy ny hery ny fanahy masonao Andriamanitra, ka izany fanahy masonao zany ny tadalana anay eto androany, izany fanahy masonao zany ny kasika anay tsiraray avy eto androany. Ka tena hoe zava-magaga, zavatra hafakely mihitsy no ataonao Andriamanitra rehefa miona aminao tahaka izao izay. Zavatra tsy takatry ny sainay dia zany ataonao. Fanahy masina ataovy ny asanao tsara eto androany. Ataovy raiso ny toeranao fanahy masina, tonga soa ianao dia izay mandray anao fanahy masina, ravoravo aminao ary faly aminao izay dia anao sehatra fanahy masina. Halleluja. Amin'izao fotoana izao efa nomenao hery izay Andriamanitra, afaka manatona seza fiandriana fahamarinanao izay, satria izay tsy marina, satria izay tsy tanteraka Andriamanitra, fona aminao izay. Izay rehetrarehetra ny anatin'ny sainay lalina indrindra any, any anatin'ny fonay lalina indrindra any, ianao rery mahita zany Andriamanitra, fona aminao izay. Raha misy tsy araka sitraponao anatin' zany, raha misy ny tahotra, ny tebotebo, ny yaya, ny fanahina, tsy fakatoavana, tsy finoana Andriamanitra dia ifonanay eto anatrehanao zany. Angatanay famindraponao, angatanay fanafana avy aminao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny ranao soa Jesosy Kristy anadio anay ho afaka mipentipentina, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tia hitanao sy ny voninahitra ao izay eto androany Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada amin'izao fotoana izao dia manolotra momba ny tenanay rehetra izay, satria ozy izy ny tenao, atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrakao, satria izany fanompompam-panahy araka sitraponao Andriamanitra. Dia atolotra sainy tenanay ho fanatitra velona masina sitrakao Andriamanitra. Anjakao ny fiainanay, anjakao ny mombanay, anjakao ny aminay ray manontolo Andriamanitra, ho voninahitry ny anaranao rery any, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Halleluja. Halleluja, amen. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia raha vory tahaka izao izay dia mino izay fa ianao manatrika anay, fa mifahavalo ihany koa Andriamanitra dia ho an'izay mety olona variana, ho an'izay olona mety matory, ho an'izay olona mety hoe kamo dia eo fahavalo tena hoe mandetika tanteraka. Fa eto androany Andriamanitra, no ny hery fanahy masonao, no ny fahefana nomenao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany. Blokazy rehetra dia rava zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy ambinina, tsy anapahefana zany. Ninina sakana eto androany dia rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ataovy ny asa tsara sy izay plany efa nomaninao amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Ranao andrakotra, voninahitra ao irotsaka ny ao anatin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia misandrata amin'ny avy indrindra ianao Andriamanitra. Ozy ny tenao fa zanako sy ny asan'ny tananao dia adidinao izay dada, dia ataovy ny asanao anatin'izao fotoam-bavaka izao, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao dia andaontsika hiderana Andriamanitra amin'ny alalany tirity, rehefa misaina fitiavan'i Jesosy tsika sy ianao, rehefa misaina ny fahasoavan'Andriamanitra tsika sy ianao, dia ao anatin'izany ianao tovy sainsainy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahalebiazany tafiainantsika sy ianao dia tsika naraka an'izany hery izany tompoko, dia ataovy amin'ny fotsika ray manontolo ary tompoko. Rehefa misaina famindrampon'ny Jesosy sy zare tsy nataony tamiko, ka te hiantso mafia hoe halleluja, isaonako azy ifamindrampony. Rehefa misaina famindrampon'ny Jesosy sy zare tsy nataony tamiko, Katianzu mafiawe, hallelujah. Isora quasi fami jampuni. Hallelujah.
rehefa misaina fitiavany Jesosy aho zay zarehetra nataony tamiko da te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fitiavany rehefa misaina fitiavany Jesosy aho zay zarehetra nataony tamiko da te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fitiavany halleluia halleluia rehefa misaina ny fitahiany Jesosy rehefa misaina fitahiany Jesosy aho zay zarehetra nataony tamiko da te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fitahiany rehefa misaina fitahiany Jesosy aho zay zarehetra nataony tamiko da te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy rehefa misaina fiarovany Jesosy aho zay zarehetra nataony tamiko ka te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fiarovany rehefa misaina fiarovany Jesosy aho zay zarehetra nataony tamiko ka te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fiarovany ka te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy famindrampony ka te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fitahiany ka te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fitiavany ka te hiantso mafy aho hoe halleluia isaorako azy fiarovany Alleluia tsara ny Andriamantsika tena tsara sady mpanao tsara izy zao tsika ideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fitondrany ny fiainantsika sanao nanomboka 1er janvier ka hatramin'ity androany ity dia isaorantsika lehibe Andriamanitra maro ny olona mety hoe nahita ny 1er janvier maro ny olona mety nahita hoe 3 janvier maro ny olona mety nahita hoe 4 janvier fa taorianan'izany dia mety maty izy mety nandao an'ity tany ity izy fa androany nefa tsika senao mbola mpitsoroan'Andriamanitra afaka manompo anazy afaka manatona anazy ka ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika fitiavany fitondrany fahasoavany maro mety zavatra nataon'Andriamanitra eny mety nisy vavaka nangatanao mety efa nandray valim-bavaka ianao dia adoantsika sianao hisotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsy takatry ny saintsika mihitsy ny ary tsy ho takatritsika mihitsy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika fa ny ataontsika sianao eto androany dia hisotra anazy tsika tena idera ary hisotra anazy tsika ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Joba 2:2 andininy 2 ka hatramin'ny 7 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia milaza izay tsy fantatrao dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko amen zava-mahagaga loatra amintsika senao mbola antony hijoroantsika senao tahaka izao tsy takatry ny saintsika zany fa androany sokafo fonao sokafo mivavanao ataovy avao anaty fonao fisaorana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsy ny ten'Andriamanitra fa izay mihay misaotra anazy tsy ho foana mihitsy ny eo am-pelantanany ary tsaroa fa Davida dia tena olona nankasitrahan'Andriamanitra satria Davida dia olona tena nahay nidera nisaotra an'Andriamanitra nahita olona araka mifoka ozy izy ny ten'Andriamanitra dia mino fa mahita olona araka mifony Andriamanitra mahita antsika senao misaotra anazy eto androany dia asandrato ny feo antsika tompoko
Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay makasitraka anao izay. Dada raha isaintsaina izay ny fitiavanao, raha isaintsaina izay ny fitahinao, raha isaintsaina izay ny fahalebiazanao, tsy ho takatry ny sainay izany Andriamanitra. Ary tsy ho azonay mihitsy ny fitondranao Andriamanitra fa tongeto izay androany misaotra anao izay. Fitondranao, fitantananao, fahasoavanao nanomboka amin'ny 1er janvier 2022 ka hatramin'ity androany ity. Mbola ao anatin'ny janvier Andriamanitra dia mbola teo ianao niaro anay, teo ianao namatsy anay, teo ianao nitanay, teo ianao présent foana ianao Andriamanitra dia makasitraka anao izay. Tena zava-magaga loatra Andriamanitra io masinay zany hoe fahavelomana omenao zany, zany fofonaina omenao zany, zany fahitapity omenao anay zany Andriamanitra dia eto izay tena manatitra fisaorana, fakasitrahana anao Andriamanitra satria tsara loatra ianao. Maro ny olona nandeha teny an-dalana Andriamanitra mety hoe voan'ny accident izy. Maro ny olona any amin'ny hôpitaly mety hoe maty izy. Maro ny olona voagejana izao fiainana izao fa zay androany mbola menao fahalalana, zay mbola narovanao Andriamanitra. Makasitraka anao izay amin'izany zavatra rehetra izany satria tsisy avy aminay zany. Tsy hoe tamin'ny herinay na tamin'ny fitandremanay fa noho ianao Andriamanitra présent tamin'ny fiainanay dia makasitraka anao izay. Midery ary manome voninahitra manandratra anao izay Andriamanitra satria tsara loatra ianao. Ianao le Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ianao le Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Makasitraka anao izay Andriamanitra fitiavanao. Makasitraka anao izay Andriamanitra satria Andriamanitra mendrika fakasitrahana ianao. Anao niderany haja voninahitra mandrakizay satria tsara sady mpanao tsara ianao. Halleluja, amen. Amen. Tsara ny Andriamanitsika. Dia antsika sy ianao mbola hitohy vavaka amin'izao fotoana izao satria ny vavaka dia manova zavatra. Dia Andriamanitra koa mamaly vavaka fa tsy hoe miaino antsika fotsiny izy. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao. Eto sy ianao mety hoe efa nanao plan sika na projet ny ao anatin'izany hoe taona 2024 zany. Ianao efa nametraka drafitra momba ny hoe ty izao ny ataoko, ty ny fandaharam-potoanako. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpanatanteraka izy. Andriamanitra efa manomana plan ao antsika koa izy. Ary tsarofa ny plan n'Andriamanitra dia plan tsara indrindra. Ary Andriamanitra rehefa manatanteraka dia tena manatanteraka hatramin'ny farany izy. Tsisy hoe ratsy zany fa tsara daholo izy ny tena Andriamanitra. Zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ka ny plan n'Andriamanitra dia tena hoe tsara, tena tsara ny planany dia andeontsika hivavaka mba tena ilay planany mihitsy ny ho tanteraka. Mety hoe zanako amin'ity taona ity mamita fianarana dia mivavaka ianao hoe mba tena ho vita soma tsara izany. Ndeo tsika teny amin'Andriamanitra ianao ny anatanteraka fahavitan'ny izany hoe fianaran-janako izany tena ho tafavoaka izy amin'ity taona ity. Mety hoe ianao namola vola tetikasa dia vavakantsika mba tena hoe ahomby izany mba Andriamanitra tena hampahomby an'izany ho tanteraka izany. Zay rehetrarehetra projet ka efa nokasainao nomaninao dia izy anatanteraka an'izany. Alohan'izany dia andao dia tsika maky ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jeremia 9:20 andiny 1:12 ka hatramin'ny 12 vako ty izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa izao mahalala ny hevitra iverako aminareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany ary antso ahy anareo ka andesy hivavaka amiko dia hiaino anareo ao. Hiaino anareo ao izy ny ten'Andriamanitra. Miaino Andriamanitra, miaino anao izy amin'izao fotoana izao. Izy koa efa sahirana manao plan tsara ao antsika amin'izao fotoana izao. Efa miketriketrika mihitsy ny sainy amin'izao fotoana izao amin'ny plan tsara ao maniny antsika sy ianao dia asandrato ary ny feo antsika tompoko. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay midera ary manome voninahitra ny anaranao izay. Raha mbola afaka miantso ny anaranao izay Andriamanitra dia misaotra anao izay ary misaotra anao satria fantatra efa miaino eto ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao araka ny teninao teo hoe miaino ianao. Eto ny tsiraray avy Andriamanitra dia hitanao mety misy olona eto dada nametraka projet sy ny plan ny drafitra rehetra ny amin'ity taona 2024 ity. Ianao ny teny Andriamanitra fa ianao manana plan tsara ho anay.
ary planina hitondra fiadanana ho izy ny teninao fa tsy loza ka raha planina tsara Andriamanitra araka ny sitraponao napetrany teo am-pelatananao planina tsara drafitra tsara araka ny sitraponao mety planina tsy atonga ny olona tsiraray ho amin'ny fiebibona na fisehosehoana na fizahozahoana fa planina tena hoe nomaniny izany planina izany anomezana voninahitra ny anaranao nomaniny izany planina izany tena hoe voninahitra ny anaranao rery Andriamanitra dia ianao ny anatanteraka an'izany planina izany Andriamanitra satria planina tsara ho izy ny tenao no tanterahanao raha eto izy Andriamanitra manana zanaka mety amita fianarana izy amin'ity taona ity ka napetrany teo am-pelatananao zany ianao ny ampalavrary an'izany Andriamanitra ary voaka izy faly avanja ame voninahitra ny anaranao ny ao anatin'izany raha misy olona eto nametraka drafitra hoe amorona orinasa kely izy na hoe vitomobily izy hiasa ohatr'izany Andriamanitra ka raha araka ny sitraponao zany Andriamanitra raha ame voninahitra ny anaranao zany dada dia ianao ny anatanteraka an'izany ao voninahitra ny anaranao rery any ary eto ihany koa Andriamanitra amboniny zavatra rehetra mety misy olona eto nametraka planina ny rehetra ihany koa momba fanomponanao Andriamanitra tena amboniny zavatra rehetra izany dia ianao ny anatanteraka an'izany atsakany sy andavany ary ho lavrary zany satria planinanao dia atonga fiadanana ho izy ny tenao fa tsy loza nananay fanantenana ny farany dia makasitraka indrindra Andriamanitra amin'ny fanatanteranao ny amin'ny drafitra efa apetraka ao Andriamanitra dia makasitraka anao zay anao ndera nihaja voninahitra mandrakizay dia tena ho taona tsara taona zina ho anay anety taona ho amin'ny 2024 ty hitondra fahatsarana hitondra fahombiazana hitondra fandresena ho anay ty taona ty amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy ny ametranay an'izany vavaka izany misaotra indrindra raha eo aleluia amen amen tsara ny Andriamantsika andoantsika amin'izao fotoana izao anandratra an'Andriamanitra izy le Yahweh izy le malala no avintsika malala ny fiainantsika rehetra alohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia tsika naraka an'izany hira izany dia mino fa hainao izany hira izany ary mifanay masina koa hitaridalana antsika ao anatin'izany hira izany dia andao ary tompoko taluanil ariwa vindrai Jesus hewantananau ni fiaina kureyet Jesus panau fagaganianau lai taluaniu ariwa pindai Jesus ewantananau ni fiaina kureyet Jesus panau fagaganianau yanau Now Yahweh Alpha Omega Ya now Yahweh
Alleluia, tsara ny andriamantsika eto andriamanitra amin'izao fotoana izao, eto le Yahweh amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mihaino vavaka ary mpamaly vavaka ny andriamantsika. Ndo tsika amin'izao fotoana izao angataka teny ray avy amin'Andriamanitra. Mba tena izy ane hiteny eto ary ny teny izay holazainy eto tsy ho raraka tany fa tena hoe misy vokatra amin'ny fiainantsika sy ianao zany. Dia asan-drato ary feo anao, fanahy masina tena hiasa, fanahy masina hitari-dalana, fanahy masina hikasika amin'ny fotsika sy ianao eto androany, dia asan-drato ny feo antsika tompoko. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay raha mbola tonga amin'ny fotoana izay hitenenanao amin'ny fiainanay Andriamanitra dia misaotra anao izay. Ianao le rainay, ianao le dadanay, ianao le tianay ary ianao le miteny amin'ny fiainanay ary teny tsara ny tenaonao Andriamanitra dia mankasitraka anao izay. Misaotra anao zay Andriamanitra raha mbola nisafidianao eto androany ihany teninao dia mangataka izay Andriamanitra teny ray avy aminao tena hoe teny isy vokatsoa amin'ny fiainanay tsiraray avy Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao dia fanahy masina tarito eto androany ka nofoko rehetra etra Andriamanitra fa tsy izany ho hita fa ianao ny sandratra ary za manaiky Andriamanitra ampiasainao vavako, manaiky ampiasainao momba rehetra Andriamanitra ilaza ny fahatsaranao eto androany, ilaza izay tianao ambary eto Andriamanitra amin'ny fiainanay tsiraray avy dia mitenena Andriamanitra ka sy ny fonay tsiraray avy andray an'izany teninao zany ka tena mokatra amin'ny fiainanay any Andriamanitra ny teninao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika eto fanahy masina amin'izao fotoana izao izy ny tari-dalana, izy ny kasika antsika tsiraray avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary ny hery fanahy masina ny hampandresy lahatra tsika sy ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ny hery fanahy masina ny hananantsika sy ianao finoana ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia teny fiainana. Amen. Ndo arany holazaiko amintsika eto androany ny lohateny ty fampaherezany ty. Lohateny fampaherezantsika eto androany dia soloy vavaka ny fanahinao fa Andriamanitra dia mamaly vavaka. Mamaly vavaka Andriamanitra, tsy mihaino fotsiny Andriamanitra fa mamaly izy araka ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 29:12 dia milaza izy hoe iantso aho izy anareo sy andeha hivavaka amiko dia manino ozy ny ten'Andriamanitra hiaino izy, mihaino antsika Andriamanitra. Amen. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana 4:4-5 manao hoe aza manana inona na inona vaoka amin'ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izany ten'Andriamanitra, aza manahy ozy izy. Amin'izao vanim-potoana izao betsaka ny olona manana fanahiana. Ohatry ny ahoana no aviko, ohatry ny ahoana ny fiainako, misy marary dia za hoe mbola velona, misy mety hoe any amin'ny hôpitaly za hoe mbola hivoakato. Maro ny olona manana fanahiana amin'izao vanim-potoana izao ary izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana efa ho avy Jesosy Kristy fa ozy izy ny ten'Andriamanitra aza manana inona na inona vaoka amin'ny fivavahana sy ny fifonana ozy izy ny ten'Andriamanitra ary ny fisaorana entinareo mangataka amin'Andriamanitra. Raha misy fanahiana amin'ny fiainanao, raha misy fanahiana eo aminao dia soloy vavaka zany fa Andriamanitra dia mamaly vavaka, tena mamaly Andriamanitra. Andony antsika hijery ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena mihaino vavaka ary tena mamaly vavaka Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Isaia 40:3 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Isaia 40:3 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 vakitsika. Ny naharariany Ezekia sy ny nahanalavana ny androny ary ny fiderana nataony tamin'izany. Ary tamin'izany andro izany dia narary saika maty Ezekia ary Isaia mpaminahy zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao ny lazain'i Jehovah, afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah. Nivavaka ozy izy ny ten'Andriamanitra, tsy nanana fanahiana Ezekia tao anatin'izany fa ozy izy ny ten'Andriamanitra nivavaka tamin'i Jehovah izy. Toizantsika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 7. Hoy Jehovah nivavaka tamin'i Jehovah hoe Jehovah
engane ka ho tsarovanao fandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara eo masonao dia nitomany mafy dia mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehova nanao hoe mandehana lazao amin'ny Ezekia izao ny lazain'i Jehova Davida rainao efa noheno ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro ampiko 5 taona ny andronao. Zany tenin'Andriamanitra. Namaly vavaka ve Andriamanitra sa tsy namaly? Mbola nampiana Andriamanitra 5 taona ny andro iainany Ezekia. Miainy vavaka ny Andriamanitsika ry havana rehefa mitady anazy amin'ny fotsika ray manontolontsika. Teto Ezekia dia tsisy fanahina zany fa inona nataony Ezekia ny vavaka tamin'Andriamanitra izy. Tsy niteny tamin'ny Isaia izy hoe teneno Andriamanitra hoe zao satria Isaia dia mpaminany n'Andriamanitra afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra Isaia tamin'izany. Fa izy tonga dia nitodika tany amin'ny rindrina nitomany nitalao tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra dia tena mamaly vavaka. Raha eto tsika sianao androany inona zavatra mety mahazo anao? Mety misy situation ve ohatrin'ny Ezekia eo anatrehanao amin'izao fotoana izao? Mety tena ao anatiny hoe fahaterena lalina ve ianao? Aiza ny alehako avy avanana aloha arina tsy hitanao intsony izay ale. Fa Andriamanitra ao ambony mbola manao lalana ao antsika. Mbola misy fanantenana ao amin'Andriamanitra fa io fanahiny tahotra io sy vavaka io fa Andriamanitra dia mamaly vavaka izy. Toy izantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Daniela. Rehefa nivory ny mpanjaka dia misy taratasy atao sonia fa izay tsy miankohaka amin'ny Andriamanitra an'zareo zany Andriamanitra tsy izy dia atsipy any andavaky ny liona. Fa Daniela kosa nefa dia tena hoe nitoky tamin'Andriamanitra izy. Izy dia manan'Andriamanitra velona ary tena hoe miankohaka amin'Andriamanitra velona Daniela. Inona nataony Daniela tao anatin'izany? Satria izy raha tsy miankohaka amin'io Andriamanitra tsy izy io dia atsipy any andavaky ny liona. Fa inona nataony Daniela tao anatin'izany? Nivavaka izy, niantso an'Andriamanitra izy. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Daniela. Daniela toko 9:12 ka hatramin'ny 12 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. No nifantatry Daniel raha efa voahisy sonia ny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankely ny tranony ambony nanandrifany Jerosalema dia nivoha koa in-3 isan'andro izy nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy satria fanaony hatramin'ny taloha ela izany. Dia ny Samaritaka nivory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Daniela nangataka sy nifona teo anatrehan'ny Andriamanitra. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Inona nataony Daniela hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'ny Andriamanitra izy. Tsy nanana fanahiny izy tao anatin'izany hoe za ve no any andavaky ny liona? Za ve no faty? Fa nivavaka hozy izy sy nisaotra an'Andriamanitra izy. Eto tsika sianao androany mety mieritreritra ianao fa mafy dia mafy io situation tsika sianao io. Amin'izao anie tsisy an'izany hoe atsipy any anaty lavaky ny liona na any anaty lafaoro na inona tsisy an'izany. Mety tsy hitantsika maso zany fa mety hoe mamay be amintsika sianao vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao. Fa mivavaha misaora an'Andriamanitra manatona anazy fa Andriamanitra dia mamaly vavaka. Fantatritsika sianao tsara fa raha natsipy tao andavaky ny liona ane Daniel tsy maty izy fa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Rehefa miantso an'Andriamanitra tsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra tsika Andriamanitra maneho ny voninahiny amintsika sianao. Jereo fotsiny tamin'ny Lazarosy maty nanehoan'Andriamanitra voninahiny ane zany tsy maty Lazarosy fa rehefa niantso tamin'izany Jesosy Kristy mbola hoe tetỳ tany niantso an'Andriamanitra tena hoe ho hitsangany Lazarosy dia nitsangany Lazarosy satria Andriamanitra dia mamaly mihaino vavaka izy. Mahita ny etaetanao Andriamanitra fa io fanahinao io tsy vahaolana io fa vavaka no vahaolana tsara indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Ndao tsika mbola hijery tenin'Andriamanitra ray izay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa
toko fafito andiny fa raika tantara faharoa toko fafito andiny fa raika amby folo ka hatramin'ny enina amby folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lavalava kely ten'Andriamanitra fa ndetsika hanana faharetana ao anatin'izany hoe Andriamanitra dia mamaly vavaka. Ninina fanahitsika senao dia soloy vavaka zany fa Andriamanitra dia mamaly vavaka. Hoy izy ny ten'Andriamanitra eto nivaly vavaka nataony Solomona. Toy izany no nahavitany Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lampany andriana ary samy nataony Solomona lavo rary avokoa izay rehetra efa voaheviny atao amin'ny tranon'i Jehovah sy tao an-dapany. Ary Jehovah niseho tamin'ny Solomona no ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny vavaka ao ary efa nofidiko ahy ity fitoerana tio trano fanateram-panatitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe efa reko ny vavaka ao. Efa reko ny vavaka ao izy ny ten'Andriamanitra mantsy any Solomona. Ianao raha mivavaka tamin'Andriamanitra dia tsaro fa efa ren'Andriamanitra zany. Tsy hoe nio dia mety eritreritra ianao fa andray valim-bavaka fa amin'ny fotoanany Andriamanitra dia manana ny fotoanany ary tsy tara zany Andriamanitra fa tena mamaly Andriamanitra. Kizantsika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andiny fahatelo amby folo. Koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranorana latsaka na asiko mandany ny tany ny valala na anaterako arety mandringana ny oloko. Raha ny olona izay natsoko amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka melanelo ny ara-nasitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hivavaka izay atao amin'ity fitoerana ity. Amen. Tsaro fa Andriamanitra dia manatrika antsika sy ianao. Eo amin'ny toerana rehetra izay atsotsika an'Andriamanitra dia eo amin'ny fitoeran'Andriamanitra. Misy ny présence an'Andriamanitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny sofiko izy hainy vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity. Izay fitoerana rehetra iatsonao ny anaran'Andriamanitra dia mihaino vavaka Andriamanitra. Amasino izany toerana izany voalohany indrindra dia zasy ianao mila masina ho an'Andriamanitra dia mitoetra amintsika Andriamanitra ary mihaino vavaka izy. Mihaino vavaka Andriamanitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra fa efa nofidiko sy no amasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Zany ten'Andriamanitra. Fon'Andriamanitra sy masony dia amintsika sy ianao mandrakariva rehefa masina ho azy tsika. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana fahitsina itsika eo anandrian'Andriamanitra dia Andriamanitra mihaino vavaka izy. Fanahitsika sy ianao io soloy vavaka io. Mihaino vavaka Andriamanitra. Tia antsika Andriamanitra tsy miova izy maly an'io ary mandrakizay. Fantany io mahazo ahy io, fantany io mahazo anao io. Tsy tara ny fotoanany Andriamanitra fa atao foana ny vavaka, aza reraka, aza ketraka amin'ny vavaka. Fa amin'ny fotoan'andro nozy izy ny ten'Andriamanitra ho avy ny fotoana izay amalian'Andriamanitra an'izany, ho avy ny fotoana izay hitsinjantsika an'izany dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Soloy vavaka ny fanahitsika fa Andriamanitra dia mamaly vavaka ary mino aho fa ao anatin'izany ianao za izay nandreny ten'Andriamanitra teto dia mino aho fa hijoro vavolombelontsika. Fa Andriamanitra dia amin'ny fotoana ny zavatra rehetra ary tsy tara izy fa fanahitsika fotsiny soloy vavaka. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hivavaka, ninina mety zavatra mampananao dia ndao tsika hivavaka mba tena nanantsika hery mbavaka ka hiala zany fanahina izany. Ka Andriamanitra anio ny voninahiny amintsika sy ianao. Hisaotra azy tsika tamin'ny alalan'ny teny teto androany mino fa mety fohy dia fohy ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitra anio voninahiny amintsika sy ianao dia asandrato ary feo antsika tompo. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay amin'ny teninao makasitraka anao izay satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Tena marina zany teninao zany Andriamanitra fa ianao dia Andriamanitra mihaino vavaka ary mamaly vavaka ianao. Tahaka izay nataonao tamin'ireo mpanomponao ireo Ezekia, Daniel, Solomona, namaly vavaka an'izy ireo ianao dia mino izay Andriamanitra fa ianao koa dia mamaly vavaka anay
izay efa nentinay teo anatrehanao karaka ny sitraponao. Makasitraka anao izay Andriamanitra. Eto Andriamanitra dia mivavaka ao anatinay tsiraray avy, tsy fantatro data fa ianao mahita anay tsiraray avy. Ninona mety karazana fanahina amin'izao fotoana izao na amin'izao fiainana izao na amin'ny zanaka na amin'ny vady na amin'ny tokantrano, inona mety karazana fanahina Andriamanitra, mivavaka amin'izao fotoana izao mba hirotsaka aminay tsiraray avy ny herinao magaga, ny hery fanahy masonao ka hanananay hery mibavaka hitsoronay amam-bavaka fa ianao le Andriamanitra mamaly vavaka ary Andriamanitra mpanao lalana ianao, Andriamanitra magaga ianao dia anao ny hanokatra ny lanitra ao ho an'ny tsiraray avy ao anatin'izany. Izay olona tena mahafohy fotoana, izay olona tena miantso ny anaranao, izay olona tena mitalao aminao Andriamanitra tahaka nataony Ezekia. Nitomany mafy dia mafy izy teo anatrehanao ka ianao nanampy ny andro izay niainany dia mino Andriamanitra fa tahaka izany mbola ataonao satria tsy miovy ianao anio omaly ary mandrakizay dia mino an'izany izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao le Andriamanitra mamaly vavaka, ianao le Andriamanitra mpihaino vavaka, ianao le Andriamanitra tianay. Makasitraka indrindra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Alohan'ny hamaranantsika fotoana andehantsika anaraka ny ity ny vavaka manova zavatra. Andao ary tompoko. Tsara ny Andriamantsika dia mino fa tena manova zavatra ny vavaka. Ndotsika amin'izao fotoana izao metraka nyity alina ity eo ampelantanan'Andriamanitra ho voninahitra ny anarany rery ihany ary saotra anasika tamin'ny fanatrehany teto sy ny
fitarian'ny fanahy masina tety asan-drato ary feo antsika tompoko. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay midera ny anaranao masina indrindra izay ianao mpanjaka tompo voninahitra rehetra ianao. Misaotra anao zay Andriamanitra satria mbola omenao indray ity alina ity zay Andriamanitra zay tsy mahefa ninina Andriamanitra ka fantatra efa ianao no Andriamanitra présent rehefa miantso ny anaranao izay dia présent foana ianao Andriamanitra ka dia miantso ny anaranao zay Andriamanitra ho an'ity alina ity apetraka feno ampelantananao zany ianao hiaro anay tsirairay avy ao anatin'ny torimaso mangina alina maizina Andriamanitra dia ianao ampanazava anay tsisy raha tsisy loza anjoanay tsirairay avy fa tena hoe torimaso mpiadanana torimaso tsara indrindra nomenao anay nofo mamy Andriamanitra révélation Andriamanitra zany nomenao anay tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao rery any dia ny anjelinao toby manodidina anay tsirairay avy andrany Jesosy Kristy andrakotra fosaina vatana fanahy ny aina ray manontolo ny tolana ambaravarana dia tena hoe rakotro ny rany Jesosy Kristy tsisy maso ratsy fanahy mety ahita atsika na tanany ratsy fanahy mety akasika atsika amin'ny fedina rehetra izay voaforona amelezana atsika tsisy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ity alina ity. Ireo izay mbola mandeha miasa dada dia ianao mihirana izy ireo afa mavita ny adidy sy ny andraikitrany ary ianao avita mihoatra noho izay efa vitany hatramin'izay izy Andriamanitra ary anehoanao ny voninahitra ao izy satria ianao Andriamanitra magaga Andriamanitra tompony rehetra ianao dia izy dia miavaka Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ianao ny anavaka anazy. Misaotra indrindra raha eo aleluia. Amen. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay midera ny anaranao masina indrindra izay satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra fotoana teto fanatrianao mahery vaika fiasanao mahery vaika fitarian'ny fanahy masinao dia makasitraka anao izay. Misaotra mivavaka Andriamanitra misaotra satria fantatra efa manomana valim-bavaka ho anay tsirairay avy ianao tamin'ny vavaka izay nataonay satria Andriamanitra mamaly vavaka ianao fa tsy mihaino fotsiny ary misaotra miteny izay nalefanao Andriamanitra fa tena marina zany na nataky ninona izay Andriamanitra tsy manova ninona zany fa ny vavaka dia manova zavatra ary ianao dia mamaly vavaka Andriamanitra ka makasitraka miteny izay nalefanao Andriamanitra ary misaotra anao amin'ny olona izay nalefanao tao anatin'izao fotoana izao ny fiderana fiankofana fiandohana fotoana fiafarany Andriamanitra dia isaoranay zany ary akasitrahanay anao zany fampiasainao anaty eto androany Andriamanitra dia isaorako anao lehibe zany satria tsy tamin'ny heriko tsy tamin'ny fahalalako tsy tamin'ny fahaizako fa ianao nampijoro anay ianao nampiasa anaty eto ray dia makasitraka anao rery ary voninahitra ny haja ny dera dia ho anao rery any satria mendrika anao zany mandrakizay misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao dia tsodrany kely ho antsika sy ianao amin'izao fotoana izao ny kapokatsika feno dia feno ary manositra diloilo ny lohantsika Andriamanitra entikoa fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra izay ianantsika hitoetra ao an-trano Jehovah andro lavintsika sy ianao Amen. Amen. Samy hotahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko makasitraka indrindra ny fanarantsika ny fotoana hatramin'ny farany tahin'Andriamanitra amin'ny manaraka